Ankasitrahana feno tompoko lasitopoko vavy ny fanarahanao ny fahita lavitra matv amin'ity takariva ity hanolorana ny araba ihany koa izany ary anasana no fatratra ny hanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany hoentina amintsika amin'ity takariva ity ny trangam-piarahamonina samihafa isan'izany ny teny Ilanivato teny Manoloana ihany koa nazahoana ako ny firetana fiara iray teny amin'izany tanàna izany ny sehatra politika ny fidirana tsikelikely ao anatin'ilay fiaonam-be tanterahiny amin'ny Ilanivato natao indrindra ampiavanana ny mpanao politika samihafa eto amin'ny firenena ny sehatra iray tsara hoentina amintsika ihany koa amin'ity androandroany ity dia mankalaza ny 20 taona ny araka ny fanavatantsika azy moa zany fahita lavitra matv amin'ity taona ity ny tenatena ny fampahalalam-baovao any misy ny tompona andraikitry ny fandarana eto fahita lavitra matv ho vahintsika eto hitondra amintsika ny tsara ho fantatra manodidina ny fandaram-potoana sy ny zava-baovao entin'ny fahita lavitra matv natao hanomezana fahafampo ho antsika mpijery ny tokantrano andry lafim-baovao manasongadina ny trangam-piarahamonina aloha no etsika misantatra ny fampahalalam-baovao vokatry ny ezaka tanterahin'ny polisim-pirenena dia am-polony ireo voasambotra teny amin'ny manodidina ny tanàna ny Ilanivato teny Manoloana izay anefa dia nanatanteraka fitokonana teny amin'ny Poste de police Avancée Ilanivato ny raiaman-drenin'ireto tanora voasambotra naneho ny tsy fankasitrahany izay asany mpitandro ny filaminana izay. Tanora 30 no nirofony polisy avy ao poste de police Avancée Ilanivato omaly hariva nanomboka tamin'ny enin'oratra amin'ny fitora sasany. Notazon'ny polisy izy ireo nanomboka omaly alina. Tsy nahafaly ny ray aman-drenin'ny tanora voakasiky ny fisamborana izany. Napiakapeo ary nitokona teo alohan'ny poste de police Avancée Ilanivato izy ireo. Mahatonga anay eto zao zany dia ny zanakay omaly hariva tokony tamin'ny 5 sasany sa tamin'ny enina dia nirofodrofon'ny polisy fotsiny nefa olona andeha atsaka mbola eo am-potoana fanaovana raharaha avy nianatra ny zanako zao manao examen nanomboka tamin'ny latsinainy androany vao tapitra ny examen nefa ny examen androany zany tsy vita tena mampalahelo mihitsy ny ataon'le polisy tsy mba mifidy izy na mba tokony mandefa fampandrenesana amin'ny télé aloha hoe anao opération zay manomboka amin'izao ka hatramin'izao ka tsy tokony mahazo mandendena ankizy na ny olon-deny na zay tokony hoe tsy ambotona fa tonga dia amin'ny andro amin'ny 5 sasany amin'ny ena to dia fôpo andro zareo fotsiny le olona tsy isy fanavahana mihitsy hoe ty mpangalatra ty mpianatra ty zao. Fifotoana le zanakao araiky 20 taona zanako dia zay maneho amin'ny prime eo ampanaovana fanadinana mihitsy ny zanako zao androany farany fanadinana tsy vita fanadinana fangatahana namoana le zanakay satria zanakay tsy nanao ninina tsy nangalatra tsy nanina fa olona andeha atsaka ny sasany andeha hitsena ny reniny avy miasa ny sasany eo amponanana mangazo to dia ajanono mangazo lafa ndao ela miaraka aminay sa fe tompoko dia mbarariny zany ankizy mbola misy ankizy kely ary sy zanako zao anakoroa mitendrety paralao efatra amby 10 taona ndray dia 9 taona ndray. Dia ny zavatra mampalahelo anay ray aman-dreny tompoko dia ity alaina sary le olona nefa tsy hita-pirofo hoe nangalatra marina sy mba nitoetsain'ilay ankizy kely mpianatra hoe mety any am-pianarana ataon'ny namany hoe ela nivoaka gazety fa nangalatra zavatra mety iseho zay nivoaka gazety ela mampalahelo nitoetsainay ray aman-dreny mihitsy nyzany zavatra nisepase zany satria ny antony dia ity raha tsy nianatra zao le mpianatra mety afantatra mpampianatra voatazina tany amin'ny polisy inona ny antony na tsy hoe nangalatra ry izy ny polisy mety hanafaka anazy hoe tsy nangalatra nefa voaka gazety ny mpiara-mianatra tsy mety nanao hoe nangalatra le ankizy. Anisany hitakin'ny ray aman-dreny ny hijerena sy hanaovana fanadihadiana ny tsiraray ary ho azy ireo izay hita fa tsy tota kely dia tokony avoaka.